Famiroso amin'ny fampiasana ny teknôlôjia avolenta eo amin'ny lafiny fifandraisana sy ny fanaovana fanadihadiana ny avy eo anivon'ny Gendarmerie-pirenena satria nahazo fampitaovana teknôlôjia moderna izy ireo fiara-miasa teo amin'ny ministera fampiroboroboana ny atao arakajo-mirindra ny positra sy ny fifandraisan-davitra anafaingana kokoa ny fomba fiasa eo anivon'ny zandary sy ny fahatongavan'ny tatitra ara-potoana ireto fitaovana ireto anampy amin'ny fanaovana fanadihadiana ihany koa izay efa nahitana vokatra tsara hatramin'ny nampiasana azy hoy ny sekretera-panjakana miadidiny Gendarmerie-pirenena ny Jeneraly Serge Achele Androany. Andoniana Martina eo amin'ny sary ny Njara Randriantsoa. Io zany ampiasain'ny élément sur terrain dia ity amin'ity ampiasain'ny élément any commandement mba ahafahany zareo ny fampiresaka sy manao communication. Dia i terminal ity atanako ity afaka anaovana appel vidéo zay zany tena mampiavaka anazy afaka manao appel vidéo tsika amin'ny alalan'ity terminal ity afaka ihany koa tsika manao appel audio appel ohatrany mazatra tena mampiavaka anazy le vidéo surveillance eny amin'ny terrain reny afaka jerentsika amin'ny alalan'ity caméra ity. ILTE Tranking Terminal ny anaran'ireto fitaovana vaovao ireto mahavita mitahiry hatramin'ny 2.3 giga ny tanjaky ny iray. Misy ihany koa drone manokana nampiarahana aminy izay afaka mifandray mivantana satria tsy feo ihany fa afaka maka rakitsary ity fampitaovana teknôlôjia moderna ity. Afaka ampiasaina tsara ihany koa na any amin'ny toerana lavitra ny réseau an'ireo tambazotra mpifandraisana misy eto Madagasikara aza satria miankina amin'ny tambazotra manokana ny fanjakana ireto fitaovana vaovao izay ampiasain'ny Gendarmerie ireto. Mana tsara zavatra goavana be ity zavatra ity. Amin'ny lafiny azahoana ny vokatra. Tsy eto an-tanan-dehibe ihany. Tsy eto an-tanan-dehibe ihany. Fa indrindrandrindra ihany koa ny ambanivohitra satria ianareo malala fa ny Gendarmerie presque any ambanivohitra ny tena asany. Dia niany afaka hoentina le terminal na le module anankiray hoentina any ka na tsisy réseau ary any dia afaka mitondra ny réseau ny manokana izy. Sady mahita maso le olona mibaiko hoe zao ny zavatra mitranga any Belle-sur-Surbiana ohatra. Dia mahita maso koa ny vahoaka satria azo alefa amin'ny hainao manjery zany amin'ny fotoana mahamety anazy. Fa indrindrandrindra ho an'ny mpiara-miasa ary ity message ihany koa. Rassuré ny mpiara-miasa aminay satria be dia be ny zavatra manjo ny mpiara-miasa aminay indraindray rehefa manao ny marina izy. Dia ambanimbanian'olona ompain'olona raha matetika. Dia ianao hanompa aloha dia efa ho azo zay. Dia hita eo ianao ilay nanompa dia tsy afaka miala ianao. Anafaingana kokoa ny fomba fiasa eo anivon'ny Gendarmerie-pirenena manoloana izany ireto fitaovana vaovao ireto. Angarara tanteraka ny fomba fiasa manomboka eto raha ny fanazavana. Misy foana ny vokatra azo. Ohatra, afaka omaly sa omaly, rongony, any Alasora. Ary mahafinaritra andehanao corruption andeha hividy anay izy. Dia tratra. Tsy nanaiky vidiana zay. Efatra tapitrisa raha tsy diso. Misy zavatra miova ao. Misy dynamisme miova ao. Za tsy miteny hoe tsy nisy taloha fa ny zava-dehibe amin'ity zavatra ity ao amin'ny lafiny ankety aloha zany. Dia tena important be satria azo iverenana ao. Misa efajato mahery ny ILTE Tranking Terminal natolotry ny ministera ny fampiroboroboana ny atao arakajo-mirindra ny positra sy ny fifandraisan-davitra ho an'ny Gendarmerie-pirenena ireto ny ampy drone iray sy fitaovana pitsopitsony maro isan-karazany izay vita Sonia Androany.